mamelipela ao anatin'ny fonanay zany tonokiry zany ry tompo zay mampatsiahana isan'andro san'andro ny famanginao anay mba hitondra fifaliana sy fiadanana ao anatin'ny fonay amin'ny alalan'ny teny zay nentin'ny anjely ary mbola mitoetra mandraka ankehitriny zany satria teny fiainana ny teninao misaotranao izahay am'izao takariva izao amin'ity herinandro masina ity zay mbola nataonao eonanay aminao eto andrenesana ny teninao koa satria tsy mitsahatra ny mamelombelona ny fananay ianao ary indrindraindrindra manorona ny finoana sy mampitombo izany mba azonay mijoro ho vavimbelonao amin'ny fiainany manontolo ary atsapanay koa ny fanatrehanao sy ny fahatongavanao ho nofo amin'ny fiainanay koa ankehitriny ary izahay raha andray ny teninao mangataka ny fananao masina mba hiasa amin'izany teny zany sady ampiorona finoana no ampitombo izany koa anatin'ny fonay tsiraray ary indrindraindrindra raha mbola misy izay fo fantatrao fa mbola tsy mandray izany finoana avy aminao zany dia anao ihany no ampitoetra zany koa ary hamboly zany ao anatin'ny fonay ianao ihany malala ny fiainanay tsiraray na mitoetra zay na tsia fa ny angatana aminao Jesosy amin'ity fotoana ity dia mba tsy hisy disanjara na dia ray akora zay natrehanao na dia amin'ny lalan'ny fampianarana aza fa tsy tompo-teny no atao dia ny teninao dia velona mandrakariva miasa amin'ny fotoana rehetra ary mahafantatra zay asoanay tsiraray ka dia mitenena aminay Jesosy fa amin'ny anaranao no angatanay izany amen. Faly miarabantsika rehetra amin'izao andro fahatelo amin'ity herinandro masina ity zay anatrehantsika ny krismasy fahasoavana taona fa 2020 misaotra an'Andriamanitra sika no ny fitiavany antsika sy ny fahasoavany izay betsaka sy famindram-po tsy hitalany asehony amintsika mbola namezeny antsika zao fotoana zao fa maro ihany ny adinatrehantsika tamin'ity amin'ny taona ity kanefa dia ampandreseny mandrakariva isika androany sika dia ibanjina ny loha hevitra hoe krismasy fahasoavana mampiorona amin'ny finoana ny ten'Andriamanitra nanondrena azy dia tsy miova arak'izay fa nivakina hatramin'izay ao amin'ny lioka toko faharoa dia ny andininy 10 sy 20. lioka toko faharoa ny andininy 10 sy 20 manao hoe minaran'i Jesosy ary hoy ny anjely taminy aza matahotra fa indro milaza teny soa mafaly aminareo aho dia fifaliana lehibe zay ho an'ny olona rehetra fa mpamonjo niteraka ho anareo anio tanàna Davida dia Kristy Tompo amen. Zany teny zany no hanorenatsika ny loha ny lahateny kanefa dia fitinina amin'ilay loha hevitra hoe krismasy fahasoavana mampiorona amin'ny finoana ny teny hoe krismasy dia efa fantatsika loatra miverimberina isa-taona zany fa teny anglisy no akasiny zany avy amin'ny teny hoe Christmas fa tsisy hafa amin'izay teny nentin'ny frantsay teto dia ny hoe Noël zay nadika hoe Noely mbola avy amin'ny teny vahiny daholo zany rehetrarehetra zany fa ilazana ny fety fankalazana ny nahaterahan'i Jesosy zany a lay andro lehibe na manginy izao tontolo izao tamin'ny alalana andresantsika ny filazan'ny anjely zay nanao feo mirondrona teny amin'ny lanitra aza matahotra fa indro milaza teny soa mafaly aminareo aho dia fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra araka nambaratsika teo satria nahoana ny fifaliana mpamonjo niteraka ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo
zany hoe manome antsika fanomezan'Andriamanitra dia ny zanany, mitondra fanomezana lehibe ho an'izao tontolo zao Andriamanitra dia ny famonjena entiny Jesosy Kristy zay Andriamanitra tonga nofo, fahasoavana lehibe zany. Na ny fahatongavany nofo fotsiny aza dia efa midika fa vonona ny hamonjy antsika izy amin'ny alalan'ny fanekeny ho faty teo amin'ny hazo fijaliana, ary amin'ny alalan'izany fahasoavana lehibe zany koa no hanamarinana antsika maimaim-poana amin'ny finoana, satria olombelona mpanota tsy manana fahamarinana ohatry an'Andriamanitra ny olombelona, dia ilay marina no tonga hamonjy ny tsy marina. Zany ma fahasoavana lehibe azy, ka ny hoe fahasoavana dia teny ilazana indrindra ny asa-pamonjena entin'Andriamanitra ho an'ny olona zay tsy mahavonjy tena. Andriamanitra miasa ho an'ny olona tsy afaka mihetsika na tsy afaka manao inonina amin'izay zavatra tian'Andriamanitra na tian'Andriamanitra azo avy amin'ny olombelona na kasainy mba hahatonga ny olombelona hanananjara amin'ny fitahin'Andriamanitra. Ary amin'ny lalan'ny nanomezana an' Jesosy Kristy ilay fahasoavana lehibe zay efa niresahana imbetsaka teto no andraisana izany famonjena izany, ary izany no miteraka ny fiorenan'ny finoana, zany no miteraka ny fitombontsika amin'ny fahalalana marina ny sitrapon'Andriamanitra. Ka ny tenin'ny anjely zay manao hoe aza matahotra fa indro milaza teny somafaly aminareo aho, dia ao anatin'izany indrindra no tian'Andriamanitra ampitoerana ny olona amin'ny finoana. Ka azo adika ny teny zay nataon'ny anjely manao hoe aza manahy fa indro milaza vaovao mafaly aminareo aho, na firazantsara zay iteraka finoana. Ny teny grika nadika hoe teny soa mafaly eto dia evangelion. Ina dika hoe evangelion? Teny soa avy amin'ny anjely. Ao anaty zany evangelion zany na evanjely ozy izy ny fiangonana rahavavy, dia misy hevitra hoe teny avy amin'ny anjely tonga eto amin'izao tontolo zao, avy any an-danitra zany. Ka azo lazaina fa sady vaovao mafaly mandrakariva zany a, zay reny sy mitoaka amin'ny sofiny zay tian'Andriamanitra ampitana azy. Ao anaty zany misy fampitakafatra na amin'ny teny vahiny hoe communication avy any an-danitra mba hiainan'ny olona sy horenesy olona ty ambony tany. Ka amin'ny alalan'izany no iasan'Andriamanitra indrindra mba ahafantarany olona ny fitiavany, araky ny teny hoe faty izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny ny janalany tokona mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa nanafena mandrakizay. Fitiavana no asehony amin'izany mba hinon'ny olona fa mitondra fiainana ho an'ny olona zany zanak'Andriamanitra zany. Dikan'izany dia zao tsy misaraka amin'ny atao hoe finoana na fandraisana an' Jesosy Kristy ao anatin'ny fo ny fitiavan'Andriamanitra, fa amin'ny alalan'izany indrindra no isehon'ny finoana ao anatin'ny olona. Ka rehefa miteny ny apôstôly Paoly ohatra dia tsy misaraka amin'ny hoe finoana ny fitiavana. Manaraka zany dia hitantsika koa ny filazana ny hoe teny avy amin'ny anjely zay mitondra feo avy any an-danitra, dia ilazana fa lay teny
ambarany anjely no manakosoka na manala ny tahotra ao anatin'ny olona. Tahotra ny ten'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely zay milaza hoe indro zao naniraka anjely eo alohanao hiaranao any an-dalana sy hitondranao ho any amin'ny toerana zay namboariko ho anao. Ary raha nitsodrano an Josefa Israely na Jakoba dia hoy izy ny anjely zay mpamonjy ay tamin'ny loza rehetra izy ane hita ireo zaza ireo. Ary toy izany indrindra tamin'ny ny antsonany Isaia mpaminany hanao ny iraka zay nanandran'Andriamanitra azy dia ny anjely ny teny nanidina nanatona azy ka nanao hoe efa napetraka eo amin'ny vavanao ty vainafo ity ka dia afaka aneloko ao. Filazana teny somafaly avokoa zany anesorana ny tahotra satria nahoana raha Isaia fotsiny ny teny dia hoe lozako fa olomeloko aho ao anatin'ny firena malotomolotra. Fa rehefa nateka tamin'ny tena tamin'ny molony zany vainafo zany dia inona ny zavatra miseho afaka ny tahotra nanana fahasahina izy satria nahoana tafahorona ao anatin'ny finoana. Araka izany ny teny hoe aza matahotra dia teny entin'ny anjely laza fiadanana ao am-pony ny mpiandrondry zay feno tahotra tamin'iny alina iny feno tebiteby noho ny sy ny fandriampahalemana teo amin'ny tontolo misy azy satria manjaka na ny fahavarona na ny biby na ny olona amin'izany alina zany. Tao raha teo ny mbola tsy nanana ny finoana velona tao anatiny satria ary lazaina fa tsy mbola tena niaina marina tamin'ny ten'Andriamanitra ireto mpiandrony reto. Zany hoe asehony anjely amin'izany teniny zany fa afaka mikosoka na manala ny tahotra ao anatiny lay teny velona entin'Andriamanitra avy any an-danitra. Rehefa mamangy Andriamanitra dia midika izay fa mitondra fiadanana izy. Mariky ny tsy finoana sy ny tsy fitiavana ny tahotra ambaran'ny mpanompon'Andriamanitra indrindra Paoly apôstôly zany. Ko raha tonga ny ten'Andriamanitra entiny anjely dia tsy maintsy hiteraka finoana ny fitiavana sy fitiavana ao anatin'ny fonony reto mpiandrony reto. Ahitantsika tsara fa tsy tahafahany mandry izy fa tonga dia nitsangana nijery hoe aiza no fahatanteran'izany teny zany. Afaka manala tanteraka ny tahotra sady mampiorona ny finoana mba hahafahana miaina sy mivelona amin'ny ten'Andriamanitra amin'izay alehany rehetra. Tsy mba mpampiorooro ny ten'Andriamanitra tahaka nyreo mpitondra tsirefesy mandita tamin'izany fotoana zany fa tonga hamonjy amin'ny fahoriana sy hitondra fandriampahalemana ho an'ny vahoaka Andriamanitra. Zay ny antony nanomezany ny zanany. Mazana dia tsy hain'ny olona ny miaina amin'izany hoe fiadanana sy fandriampahalemana zany raha zavatra ataon'ny olona avy ety ambonin'ny tany no hitondrana ny resaka fandriampahalemana. Fa Andriamanitra ny mahay mitondra zany ao anatin'ny fon'ny olona mba hisin'ny tena fiadanana marina. Ary izany mahatonga ny Paoly rehefa miresaka dia ampiarahany manankarivany hoe ny finoana sy ny fitiavana satria raha tsy ao ny fitiavana tsy afaka ho rava zany hoe fankalana sy ady zany. Raha mbola tsy manam-pitiavana ny olona sady matahotra ny fiarahamonina misy azy izy no matahotra ihany koa an'Andriamanitra rehefa miseho Andriamanitra satria ny fankalana sy ny faharatsiana no tarafiny zany fahazavan'Andriamanitra zany. Dia Paoly milaza amin'ny Galatiana 5:5 fa ao amin'ny Kristy Jesosy dia tsy mahasoa na ny famirana na ny tsy famirana fa ny finoana izay miasa amin'ny fitiavana. Zany finoana miasa amin'ny fitiavana zany dia aseho indrindra fa herin'Andriamanitra miasa hanovany ny fiainan'ny olona, hanovany fijeriny mba hiaina amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Ao koa ny amin'ny Efesiana 4:20 fiadanana ho an'ny rahalahy ary fitiavana mba amin'ny finoana avy amin'Andriamanitra Ray Jesosy Kristy Tompo no ho aminareo. Ary eo amin'ny Timoty 2:17 dia hoy izy tana amin'ny finoana sy ny fitiavana ao amin'ny Kristy Jesosy
ny mariky ny teny tsy misy kilema. Eto ary dia veriny mpiandrondry fa mahazo teny mivantana avy tamin'Andriamanitra izy, ary zava-dehibe tao an-tsain'ny olona zay mahare ny tenin'ny anjely, mitondra zany finoana sy fitiavana zany mba hisin'ny fiadana sy fandriampahalemana, fa tsy son'ny tahotra. Teny mpitiavana miteraka finoana no entiny ny anjely raha milaza ny fahatokavan'ilay Mesia zay teraka hamonjy izao tontolo izao. Amin'ny teny Grika dia rema no teny ampiasaina amin'ity lioka ity, ilazana ny teny. Kanefa tsy teny fotsiny na fitenitsika andavanandro, fa teny miaina, teny velona. Tsy mbola milaza izy hoe Andriamanitra, fa teny fotsiny zay manan-kery sy velona avy any an-danitra. Ny filazany azy dia ny hoe anton'ny feo velona, zay no heviny, ny anton'ny feo velona, zay ny dikany hoe rema. Voalohany indrindra dia milaza ny mpiandrondry fa tokony handeha ho an'ny Betlehema izy hahita zany teny velona zany, na le hoe rema, tsy le rema hitantsika amin'ny karazam-pivavahana eto zany. Ny teny mantsy dia mandeha, ena zay ko hoe sahala manao communication anao, mandeha dia mivelona ary mipaka amin'ny sofon'ny olona, ary tafiditra anatin'ny fon'ny olona mba anana fiovampo ny olona mandray zany ten'Andriamanitra zany. Ary rehefa nandre zany ny mpiandrondry dia nitsangana, tsy hoe nandre teny fotsiny fa ihaino le hoe misy teny velona any Jerosalema. Hitany teo am-piananam-bilona ilay teny velona na le rema. Maria kosa rehefa nandre zany dia taitra, zany hoe misy fiatraikany tamin'ny fon'ny olona ilay teny velona zay ampiasan'Andriamanitra mba hampiorina finoana ao anatin'ny olona. Ka ny zavatra reny tamin'ny anjely dia tonga nofa mandrà amin'ny alalan'i Jesosy, ka dia zava-manana tokoa no hitany zaza mandry am-piananam-bilona. Samy manana fomba filazany azy i Luka sy Jaona. Fa raha Jaona dia zao averiny any amin'ilay teny namorona an'Andriamanitra tontolo izao mihitsy, ilay teny mampiorina finoana dia ny hoe logos. Ary zany teny zany nanoren'Andriamanitra tontolo izao dia teny tonga nofo, ary io logos io dia ten'Andriamanitra mihitsy, zany hoe efa mazava amin'ny Jaona fa ten'Andriamanitra ilay teny izay miorina ao anatin'ny fon'ny olona, tahaka nanaovan'ny namezan'ny fofinaina tamin'ny famoronana taloha. Ka Paoly apôstôly koa dia milaza fa miteraka finoana ny toroteny, dia ilay tenin'ny Kristy zany ataony hoe rematos Kristo, zany hoe lay tenin'ny Kristy. Tsika manala tsara amin'ny Romana 7:7 hoe ny toroteny moa dia ny finoana moa dia avy amin'inona? Avy amin'ny toroteny. Any toroteny dia avy amin'inona? Avy amin'ny tenin'ny Kristy. Dia samy manana fomba andraisany azy zany, na i Luka na i Jaona na i Paoly. Fa ny zavatra misy dia zao, raha ihany ny fisehony zany teny zany, dia le tenin'Andriamanitra dia Andriamanitra tokoa no tonga nofo. Io logosy lazan'ny Jaona io dia le hoe ny teny tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra, ary ny teny dia tonga nofo kanonina tamintsika. Manorina finoana ho an'izay mino azy, fa tsy hoe mame fiainana ho an'izay mino azy, zany hoe ho an'izay tafahorina ao anatiny ny finoana. Araka ny ambaran'ny Jaona apôstôly teo amin'ny tontolo Greka dia mba mora azo ny gentilisa, satria ny gnostisisme na ny olona zay miaina tamin'ny atao hoe gnostika Grika zany dia manana fomba fisainana filozofia hafahafa, zany hoe misy fanahy mandeha dia miditra amin'ny matera, dia iny zany no mitarika ny olona hanana fomba fisainana miova ny olona rehetra, dia nandray iny miova amin'akany amin'ny hafa indray iny fanahy iny. Fa ahitsiny Jaona hoe lay ten'Andriamanitra mihitsy zay nanorenan'izao tontolo izao no homeny atsika mba hampiorina ny finoantsika an'Andriamanitra,
fa tsisy mahay mino an'Andriamanitra zany. Io mantsy dia matetika nlazain'olona hoe ny olona ihany manao manana finoana dia ny zazakely tsy manam-pinoana. Fa Andriamanitra mamiorina finoana ao amin'ny lalan'ny teny ilay tonga ao anatin'ny fon'ny olona. Io teny io izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany ary lazainy mazava fa Andriamanitra mihitsy ilay teny. Zany hoe tsy feo manan-kery fotsiny araka ilay hoe rema. Le rema masy dia hoe feo manan-kery, feo velona. Fa tena Andriamanitra tonga nofo mihitsy no zany jaona azy amin'ilay hoe logos, mba hanome fiainana manak'izay ho an'izay rehetra mino azy. Dia mbola azo lazaina ihany koa fa ilay tena Andriamanitra tonga nofo. Zay hitan'ny ireo mpiandrondro tao am-pihinanam-bilona zany. Tonga nofo ao anatin'ny kibon'ny Maria zany. Satria asan'Andriamanitra tsy takatry ny saintsika ny fiasany amin'ny lalan'ny teny zany. Dia tahaka zany koa no tongavan'ny Jesosy ao am-pontsika. Na dia tsy amin'ny alalany hoe zazakely teraka ao anatin'ny fontsika aza, fa ny ten'Andriamanitra manova antsika amin'ny alalan'ny fandraisantsika batisa. Tonga olona vaovao anjakany zany ten'Andriamanitra zany tsika, fiasan'Andriamanitra zay tsy takatry ny sainy zany, manomboka hatreo ny orenan'ny finoana ka atonga antsika mitomba ny finoana amin'ny alalan'ny fandraisana ten'Andriamanitra isan'andro. Zany hoe ny teny mampiorina ny finoana dia ny teny koa ny mampitombo sy mampitoetra tsara izany finoana zany. Fa rehefa tsy mahazo mandre ten'Andriamanitra isika dia tsy mitoetra zany finoana zany. Mbola azo lazaina ihany koa fa ilay ten'Andriamanitra tonga nofo mampiorina fitiavana ao am-pon'ny olona, satria sady avy amin'Andriamanitra ny finoana araka nambara teo hoe ny ampiarahan'ny Paoly amin'ny fitiavana manankiray zany no avy amin'ny koa ny fitiavana. Satria fanomezana maimam-pona avy amin'Andriamanitra zany dia tena fahasoavana. Zay ilay hoe fahasoavana resahana tary hoe karisy, ilay zavatra omen'Andriamanitra maimam-pona. Ary zany dia azo lazaina fa fahasoavana namonjen'Andriamanitra antsika araka ny teny Paoly hoe fa fahasoavana namonjenanareo amin'ny finoana. Ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isy rehare. Efesiana 4:9 ka hatramin'ny 5. Raha izany dia fiainana eo ambanin'ny fahasoavana mandrakariva ny fiainantsika mino. Ary raha misy atao hoe fitondran-tena kristiana tena tsara na tena izy, dia ny finoana sy ny fahasoavana no manamarika zany fitondran-tenan'ny olona miaina amin'ny fitiavan'Andriamanitra zany. Koa raha tsy misy ary ny finoana dia tsy misy ny toroteny sady tsy misy koa zay Andriamanitra, satria Andriamanitra no miteraka finoana ao aminantsika. Ary tsy akasan'Andriamanitra ny olona raha tsy tonga ao aminy, tonga nofo zany teny zany, ankasitrahany. Zay hoe ny olona ankasitrahany dia ny olona zay tena miara-miaina amin'Andriamanitra. Ary raha ny momba ny famonjenantsika kosa sady nolazaina dia zao ny fahasoavana ao amin'ny Kristy Jesosy no manakolazaina isan'andro an'andro amin'izany famonjena zany. Tahaka izany koa tsy manandresaka afa-tsy Jesosy Kristy ihany ilay zanak'Andriamanitra ny finoana raha miresaka finoana zany. Aza miresaka hoe za manam-pinoana, za manan'izao ny finoanom-pona le hoe mino afa ho avy ny orana, mino koa afa mahay an'izao raha anina sy rano, satria izy mahay ino ty anarandreny manompo sambo zany dia manao magie sy ny karazany. Tsy zany natao finoana, fa ny finoana dia tsy maintsy miaraka amin'ny Jesosy. Tahaka izany koa ny fahasoavana araka ny fandresana teto, tsy fahasoavana fotsiny hoe na zavatra fotsiny dia fahasoavana zany, fa ny fahasoavana dia tena ilazana mihitsy ny asan'Andriamanitra maimam-pona ao anatin'ny olona rehetrarehetra zay mandray azy amin'ny finoana. Tena fiainana eo amin'ny fiainan'ny mino ny fahasoavana dia zany nambaran'ny Lotera fa fiainana eo ambany fahasoavana sy finoana ny fiainan'ny kristianina. Zany rehetra zany ary no ilazana fa ny Kristy masy fahasoavana dia mampiorina ny finoana. Koa inona fa mampiorina ny finoantsika indray zany amin'ity arivo ity, satria le teny rehefa taminy nambara tamin'ny anjely ihany no mbola teny zay miverina amintsika. Ary olombelona zay tefany zany dia mitovy amin'le mpiandrondro ihany, manana sofina, manana fo, ary ain'Andriamanitra manova ny fontsika mba hitoerana zany ten'Andriamanitra zany. Tsy misy finoana raha tsy misy ten'Andriamanitra, ary tsy misy ten'Andriamanitra raha tsy misy Kristy, lay teny fahasoavana ho antsika zany. Noho izany raiso Kristy na Jesosy lay fahasoavan'Andriamanitra mba hamelona finoana ao am-ponao, fa amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra ihany no entin'ny anjely manorona ny finoana, entin'Andriamanitra manorona ny finoana amin'ny alalan'ny tenin'ny anjely zay ampitany amintsika na dia androany aza.
Fampamonjo niteraka ho anareo izy izy ao tanàna Davida dia Kristy Tompo. Mila manaiky tsotra an'izany teny zany isika tahaka ny nanakeny Maria hoe eny ary aoka ny ho tonga amiko araky ny teninao. Zay ny tenin'ny Maria. Dia mba tahaka zany koa no iainantsika hoe engany mbo tanteraka amiko araky ny teninao, zay teny menao rehetra mba hampisy finoana ao anatiko. Dia voninahitra ny ho an'Andriamanitra ray zanaka ary fanamasina zay azy raha mitaleho indrindra mandrakizay. Amen. Raitsy ny fitahina. Ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ny fanamasina ho aminareo rehetra ny hatramin'izao ka mandrakizay. Amen.